Miarabantsika rehetra isa-tokantrano any eto amin'ny MATV. Androany tsika dia misy fandarana manokana lohabary an-dasy mikasika amin'ny lohahevitra ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ity fandarana manokana ity dia noman'ny fikambanana maromaro misehatra eo amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara miaraka amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena izay anisan'ny mitantanana azy sy misahana an'ity fandarana sy fandaran'asa manokana ity dia misy maromaro ny conservation internationale, ny WWF, VCS ary ny trafika. Anisan'ny tanjona amin'ity fandaran'asa ity dia ny fijerena ny fomba paikady hanatsarana ny fitantanana tontolo iainana eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay dia nisy fiara-miasa tamin'ny mpanao gazety. Amin'ireo mpanao gazety dia nisy maromaro manerana ny nosy no nisafidiana sy tao anatin'ny sivana, dia nisy 9 izahay tao anatin'izay fiofanana izay, ka fiofanana mikasika ny fanadihadiana manokana mikasika ny tontolo iainana no votoatin'ilay fiofanana. Faharoa anatin'ilay fandarana sy ihany koa dia misy ny fikarakarana lohabary an-dasy izay toy ataontsika ity, ka miditra amin'ny andiany faharoa fa efa nisy ny lohabary an-dasy andiany voalohany. Zay no ela fa ankehitriny zany dia maromaro vahiny na saina izay efa isaorana azy mialoha sahady ny andrainjara eto amin'ity lohabary an-dasy ity. Maromaro izy ireo iaho fa naizana-tsahany noho ny toerana voafetra ihany sy ny fotoana ihany koa dia mialatsiny izahay fa mandeha miakatra tsikelikely izy ireo zany eto amin'ny latabatra. Aleo tonga dia zareo ngamba no manolo tena avy hatrany hoe izavy moa zany izy ireo, ngamba asesiko atao amin'ny ankavanana ato. Izany zany dia raha ajandraitomany arako misolo tena ny direction de la valorisation des ressources forestières avy eo amin'ny ministère ny tontolo iainana, ny écologie ary ny misaotra tompoko. Dia ato amin'ny andriam-pahavalana indray atsika. Misaotra indrindra tompoko dia miarabantsika rehetra. Za moa zany dia Cynthia Ratsimbazafy, programme officer amin'ny trafic international eto Madagasikara. Misaotra tompoko. Miarabantsika rehetra mpijeriny MATV sy ny mponina malagasy manontolo manaraka an'izao fandaran'izao moa zany Mamrakota Rojaona, directeur des opérations en Madagascar National Parks. Dia isaorantsika sady ireo vahiny izay nanolo tena sy vonona hiatrika amin'ity lohabary an-dasy ity. Ny lohahevitra izay hodiniantsika androany dia mikasika ny mifantoka indrindrandrindra amin'ny hoe amin'izao rahantsika malala ny toetra raha misy dia mbola misy ny hoe fanondranana sy ny fitrandrahana tsokosoko ny tontolo iainana reo harena voajanahary misy eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay lohabary an-dasy zay dia mizara 3 ny lohahevitra ho raisitsika anio. Eo zany ny mikasika an'izay hoe fitrandrahana sy fanondrahana tsokosoko reo harena voajanahary misy eto Madagasikara zay, ary amin'ny tapany faharoatsika dia hiditra indray amin'ny hoe manahoana ny lanja ara-toekarena hoe misy ve mety hoe tohana na hoe kapitaly ozy izy ny teny vahiny fa ahafahantsika zany manome ny lanja toerandreo harena voajanahary eo amin'ny lafin'ny toekarena, ary amin'ny tapany fahatelo dia mifampitohy amin'izay ihany hoe ahoana ary no ahafahantsika manome lanja tokoa bebe koa, fomba ahoana no ahafahantsika mamotra sy manasongadina izay lanja ara-toekarena izay mba hoentina hampandrosoana ny firenena. Izay no ela fa misy ataontsika hoe fampidirana ihany angamba dia misy fandefasana horonan-tsary jerentsika ao anaty minitra vitsivitsy. Il se rend en barque au cœur du parc national de Massoala, où l'abattage de bois précieux tels que le bois de rose ou l'ébène est strictement interdit. Il n'est pas encore arrivé qu'il croise déjà les premiers troncs de contrebande. Les bûcherons conduisent Alexander sur un grand chantier de coupe clandestin au beau milieu du parc national. S'il était démasqué, cela pourrait lui coûter la vie, car on n'hésite pas à tuer pour du bois précieux.
Dans le port de Zhangjiayang, un autre Chinois montre à Alexander une quantité importante de bois de rose malgache. Dès qu'on ne doute plus de son statut de négociant en bois, on lui montre les usines où ce bois est travaillé. Un autre rendez-vous est pris. Le commerce du bois est favorisé par une nouvelle mode chinoise. Les meubles en bois de rose malgache sculptés à la main. Ils rappellent le faste de l'Empire, et pour les classes moyennes en plein essor, ils sont le signe extérieur de richesse le plus en vogue. Un lit en bois de rose coûte jusqu'à $1 million. Un commerce lucratif pour la mafia du bois. Foy zay tiratsika ino izay fa na dia hoe karazana tany ihany ary nitatsika iny a mety nisy ihany angamba zavatra azony tsoahana am'le izy hiditra am'le fanontaniana raha avy hatranytsika iny zany zava-misy hoe iny raha tsy disoako a tany amin'ny taona 100 tany iny sary iny zany a no nataon'iny vahiny naka an'ilay sary ireny raha ijery totikarako atao amin'ny zareo nareo atao amin'ny ministera zany a na ny fanjakana hoe am'izao fotoana zao mbola misy ve izay trafika na hoe fanondranana na fitrandrahana tsokosoko izay a manahoana am'izao fotoana zao zavatra misy mantsy de zao hoe nisy zao lay vomiera iraisan'ny ministère comité interministériel zay natsangana de raha fahalalan'ny be somaro azy aloha de hoe ohatrany hoe drafitrasa hitatanana andreo andramena no nisy raha ny andramena andresantsika fa arena voajanahary mihitsy zany resantsika am'izao fotoana hoe mbola misy ve zay fitrandrahana sy fanondranana tsokosoko ny arena voajanahary zay am'izao fotoana zao. Ia sotranao amin'ny fanontaniana laza manao teo hoe mbola misy ve ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao rahantsika malala angamba fa ny andraikitry ministera dia ny mitantana an'ireo alavoajanahary reo ao anatin'izany ireo azo sarobidy ny boadero sy ny isan-karazan'ireo ka izy angamba raha ohatra hoe mbola misy hoe dia rahantsika malala reny hoe indraindray mbola misy trafika mandeha any amin'ny gazety tsy afenina zany fa misy ny ohatrany hoe fahalemena avy eo amin'ny tsy ministera ihany fa ny andraikitra ny tsirairay manko le izy eo reo le mpiara-minombona antoka isan-karazany ny ao amin'ny fitsarana ny ao amin'ny ladoany marobe zany no mandray andraikitra matoa izy tafavoaka fa rahantsika malala zany mbola misy le izy matoa mbola misy tratra any a Dubai any Tanzanie farany teo mbola misy zany le izy fa hoe mandray andraikitra ve ny ministera sy ireo mpiara-minombona dia manao zay azony atao mihitsy ministera am'izao mba isan-kanana ampianana anafanana an'io fanondranana tsokosoko ny andramena eo izay araka nyreny teny efa mivoaka ireny hoe misy ny lalàna mandrara ny fanapahana sy ny fanondranana ny zavatra eo ihany koa reny efa jateny efa taloha le hoe 60-128 reny mbola azo ampiarina tsara iny hatramin'izao saika avany amin'ny faritra rovana no mivoaka ireny arena voajanahary ireny matetika eo ny Madagascar National Park MNP mety misy fe azonareo amboary amin'izay hoe resaka hoe fitrandrahana sy famoahana tsokosoko ny arenantsika zay raha farany teo zao nisy koa hoe tany amin'ny faritra Tsimandry tany Menabe de nisy koa famoahana voambona voafarany teo tonga teny amin'ny filakevitra ministra mihitsy tamin'ny terinandro ty hoe nisy ray ny akorandrika mainty izay mety hoe tsy mahakasika anareo ihany le izy aloha zany fa hoe nisy efatra amby 30 kilao tratra andray zany tavavoaka sorabetsaka anao nomeny fanontaniana i Madagascar National Park dia iraky ny fanjakana iraky ny gouvernemanta hiaro ny valan-javaboary eto Madagasikara ka rehefa irahany zay moa zany zay dia ny ray aman-dreny ao aminay dia ny ministera misy kosa nefa lalàna mifehy izany fitantanana valan-javaboary zany eto Madagasikara dia ilay tenentsika hoe loi COAP code des aires protégées zany hoe rehefa ao anaty valan-javaboary zany no misy fandikan-dalàna dia io loi COAP io no ampiasaina
ka raha ny resahan'izay zany a dia izay atao Madagasikara National Parks dia manana olona miasa miisa eo amin'ny 10 eo a no mpiara-miasa atao anatin'ny Madagasikara National Park miandry valan-javaboary 20 isa eto Madagasikara. Inona ny dikan'ny zavatra zay dia miasa isan'andro isan'alina isan'ora ireo mpiasa rehetra ireo any amin'ny faritra misy azy any dia rehefa misy ny fantikan-dalàna mitakany hoe fanapahana azo sarobidy any anaty valan-javaboary zany dia mampiasa zay io lalàna io. Ny ao anatin'io lalàna io dia hoe izahay iraka dia raha misy zavatra very ao anatin'ny valan-javaboary io dia tsy maintsy zay miteny amin'ny mpaniraka anay, tsy maintsy miteny amin'ny ministera zany zay nisy zavatra very ka io hoe izay miteny io dia atao ataratasy izany hoe mandefa ny fitoriana zany zay makany amin'ireo OPJ ozytsika officier de police judiciaire mandeha mitovy zany zay dia zay zany aloha ny asany voalohany raha vao misy ny fantikan-dalàna ao anaty valan-javaboary. Raha ny tatitra farany mety hoe au niveau ny MNP inona zao mety hoe vao farany nanaovanareo an'izay dingana nampiasana n'io coap io zay? Raha vaovao farany zao atao Ambatovaky ngambany zay voangana ao avaratry Tamatavy zany dia nisy ny atao hoe mission de brigade mixte spéciale misy miaraka amin'ny mpanao lalàna zany zay ireo officier de police judiciaire miaraka amin'ny gendarme miaraka amin'ny vondron'olona iny fotony ireo partenaire miaraka aminay dia nanao fitiliana tao anaty valan-javaboary mikasika an'izany fantikan-dalàna rehetra misy dia ampiasaina io dia misy olona hita dia nalefa ny fitoriana dia nalefa ny fitsarana izy io. Azo fatana hoe inona le endrikana tsy fanaran-dalàna tao anatin'izay? Misy ohatra ny fanapahana bolabola efa iarahantsika mahafantatra angambany zany dia zavatra ohatr'izany zany dia tsy maintsy zay mandeha mitory an'ireo na fantatra na hauteur connu na hauteur inconnu dia atao ny fitoriana mikasika ny zavatra zay. Tena asanay mihitsy zany hoe mijery ilay arena ao anatin'ny valan-javaboary io dia manao tatitra raha misy banga ohatrany hoe asana gardien mihitsy zany rehefa ianao nasena miandro trano ka misy zavatra banga ao dia miteny amin'ny mpaniraka ianao hoe misy zavatra ohatr'izao. Totika atao amin'ny trafika ohatrany hoe mbola tsy dia fahentsika vahoaka loatra le hoe trafika azo fatarina avy hoe inavy le izy raha azonao tena fitinina dia manoloana n'le zany hoe le fitrandrahana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana zao izay mbola ira mahita ina ny antom-pisiny le trafika. Ny trafika moa zany dia fikambanana tsy miankina noforon'ny WWF sy ny UCN mba iara-miasa amin'ny CITES mba hiantoka fa ny famarotana iraisam-pirenena ny herena voajanahary dia tsy ho tsindry amin'ny fisin'ireny arena atao amin'ny varatra iraisam-pirenena ireny ka ao anatin'izay zany trafika dia miasa amin'ny firenena eo amin'ny 520 eo dia ny eto Madagasikara moa zany vao tamin'ity taon'ity ao anatin'ity projet escape say ity zany ny trafika no mandray anjara mivantana amina tetikasa momba ny fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara ka amin'ity resaka fandrana tsokosoko ny bolabola ity zany ny trafika dia misy sanasanaky efatra izany voalohany indrindra zany dia manatsara ny fahafantarana mazava ny resaka varatra tsokosoko zany teo zany mielaborer koa zany karazana karta amin'le varitra tsokosoko zany avy any amin'ny aire protégé ka hatrany amin'ny destination finale izany hoe aiza sy aiza daholo no mandeha le entana iza sy iza daholo no tafiditra ao anatin'le izy ary ohatrany ahoana ny volume ny trafika ny volume commercial an'le varitra amin'ny ankapobeny. Ny objectif ny trafika zany tsy identifier hoe iza no manao inona hotoriana na hogadrana fa mampahafantatra fotsiny hoe izao ny zava-misy dia manampy ny sehatra iraisam-pirenena iara-iasa amin'ny Madagasikara hoe amin'ny fomba ahoana no hoentina hanampy an'i Madagasikara mba hifehezana le varitra tsokosoko. Dia eo moa zany sehatra asa faharoa hoe manamafy ny fahaiza-manao ny Madagasikara
ny mpisehatra eto Madagasikara hoe ahoana ny fomba ampiaran'ny lalàna misimisy kokoa, inona ny fitaovana na fahalalàna ilain'ny Madagasikara mba ahafahana mampiatra ny lalàna misimisy kokoa. De ny fahatelo moa zany de anamboatra fitaovana zany trafika amin'ny identification ny bois alefa, satria izay zany de nisan'ny olana eto Madagasikara hoe tsy fantatra mazava zany hoe inona azo inona marina no azo alefa sy tsy azo alefa, na de efa eo aza ny CITES mandrara fa ny amin'izao fotoana izao de bolabola de ao anatin'ny annexe 2 noho izany tokony tsy ho alefa. De anamboatra fitaovana zany trafika identifiena ny bolabola sy izay sarobidy ahondrany Madagasikara. Mikasika an'izay voalazantsika teo samy laza daholo tsika hoe misy ny lalàna ao anaty lalàna izay lalàna iraisam-pirenena, rafitra iraisam-pirenena ny CITES, tao anatin'ilay drafitrasan'ny comité interministériel ilay hoe anaraka ny fenitry ny CITES izay raha tsy diso hoe mbola nalavaina amin'ny taona 2015 2010 indray ilay fanalalàna ny Madagasikara zany ahafahana miditra ao anatin'ilay CITES. Nisy ny fanamariandry zareo amin'le hoe ny andramena andresantsika dia hoe anisan'ny sosikevitra avy atsika malagasy zany lay hoe torana ny andramena de avy eo hoe nasiana fanamboarana na fanavozana izy iny raha fitakin'ny CITES raha tsy diso ao aiza ho aiza mikasika an'izay hoe lalàna iraisam-pirenena sy hoe ahafahana zany mitatana ak'izay resantsika teo zay hoe mitatana ny andraikitry ny tompony andraikitra. Ia, misaotrana amin'ny fitenenana le resaka hoe CITES moa zany maratra koatra fa vao tafiditra anatin'ny catégorie D eo amin'ny CITES ny andramena tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay midikany hoe anaty catégorie D zany de hoe mety isy any ny azo ahondrana anatin'izy fa misy quota omeny any amin'ny Genève zany isa-taona amin'ireo andramena efa voagejareo zany de io zany hoe tsy maintsy ze quota omeny Genève zany ohatran'ireny le hoe élevage-na caméléon ranchine reny zao de misy quota omeny Genève zao isa-taona ny ianao arakaraky l'opérateur de amin'ny base io zany de misy le hoe zao ihany no azonareo ahondrana fa ny zavatra ohatran'ny hoe manahirana mihitsy manko de zao hoe misy tena zany manome sosokevitra hoe lefa tena lefa hoe simba mihitsy no proposena hoe tsy azo atao itsony mampiasa azy me hodorana zany zay nampisy resaka be moa le izy io zany miterana zao de mbola mieritreritra mihitsy hoe ahoana tokony fipetrak'izay fa hatramin'izao zany de mbola mangataka an'io quota io zany malagasy de hitantsika farany teo hoe mbola misy zavatra rectifiena zany avy amin'le proposition nataon'ny ministère de hitantsika ihany manontony fa ny ministre moa milaza hoe hatramin'ny courant volana amin'ny taona ho avy zany de mety ho voaka ihany le famarotana io reo bois de rose reo zany fa ny zavatra tena manirana nge de tsotra le bois de rose mihitsy tsy tokony atao resaka hoe objet-na commerce le zany tsy hoe io misy bois de rose de ndao amety tsy najainy tena olona fa hoe le bois de rose zany zavatra efa tahirany anaty alam-boajavaboary tsy tokony hoe avoaka le izy hoe ho amity satria misy bois de rose de amity zay le izy fa hoe le bois de rose harena sarobidy tsy tokony mihitsy resaka hoe objet commercial zany le bois de rose tokony hoe ny fiarovana anazy efa kely any anaty ala any no imasotsika rehetra fa tsy hoe misy bois de rose de ahoana ndao amidy ndao zay ny tena volana amin'le zany hoe tsy tokony izana zany mba hoe tsy paritaka hoe resaka commerce be le izy satria arena sarobidy malagasy le izy zay ny tena fototry le olana zany. Ia zao tsika de hiditra indray zany amin'ny fandefasana oronatsary manaraka fa mialohan'izay ho atsika zay misy vahiny maro be ihany koa eto manatrika etona dia sao misy hoe fanamariana na fanazavana hoetika tiatsika hoentina somary manampy kely fanazavana zany amin'le teo hoe le amin'le CITES teo tamin'ny volana jolay farany teo tamin'ity volana ity moa zany de nisy le fivoriana tany Genève nandoniana manokana momban'io resaka andramena nandiniana ny fangatahany Madagasikara hoe hamarotra
ny le andramena zany le stock zay efa saisie zany ary indrindrindrindra reo zay tratra tany ivelany. Tiako lazaina dia hoe ny comité permanent ny CITES zany hoe tena le rafitra ambony zay manapaka momba an'io mandinika manokana ny zavatra amin'ny CITES dia nilaza mazava fa mbola tsy ampy aloha hatramin'izao zany reo iny izy ity argument nentintsika hoe amarotana azy ireo tao amin'izany mantsy zao ny hoe manahoana ny resaka inventaire zany zay mbola tsy mazava tsara zany hatramin'izao hoe ohatran'inona tokoa zany ny stock tena misy eto Madagasikara mazava tsara ve izy ireny ary ahoana koa misy amin'le hoe plan d'utilisation dia mbola tsy nazava tsara dia zay nahatonga ny CITES hoe miandro indray tsika amin'ny fivoriana amin'ny manaraka amin'ny heritaona zany ohatran'izao ihany amin'ny fivoriana comité permanent io ny andiniana an'izay zavatra anangataka moa zareo hoe mbola tokony apetraka mihitsy n'le quota 0 amin'ny famarotana ny andramena amin'izao fotoana zao. Dia zay zany tiako mariana tsara izay zavatra zay na izany na tsy zany anefa anjara ny fanjakana no mandinika tsika moa convention io ohatran'ny convention rehetra ihany tsika ny nanao sonia tsika ny nandray andraikitra ny hiditra ao dia anjaratsika zany miproposé an'izay argument zay ka misy zany anjara asan'ny Madagasikara tokony apetra ny mazava tsara ny mangarahara tsara amin'ny fomba ampiasana ireo andramena ireo amidy ve izy ireo ary ny vola manahoana makaiza tokoa ny vola ahoana fitsinjarana zany vola zany angarahara ve zany raha amidy tokoa izy ireo zay nga mafana marina tiako eta misaotra tompo. Hiditra amin'ny tapany faharoa tsika raha nahita niny horonan-tsary izay apahany kely ihany koa tsika teo dia raha mpitaina tamin'ilay horonan-tsary voalohany dia mety manontany tena aina ankamitsika hoe izy am'ireny ny tena marina raha mpitaina hoe nijery ireo bolabola andramena any ivelany any Chine any efa ho tanàna lehibe anankiray ny abetsahandreo nefa tsika mijery ihany koa ny teo hoe mbola misy endremo go dia sary efa tamin'ny folo taona sa 7 taona lasa reny sary reny kanefa na izany zany mbola misy ary misy tokoa reny sary nasehontsika teo reny eto atsika mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana marina moa zany atao hoe inavy arena voajanahary eto Madagasikara mbola misy fe zany amin'izao fotoana sa hoe efa zary lasa nofinofo lasa raky tsara sisy reny sary reny amin'izao fotoana zao eo itsika tompony andraikitra avy teo amin'ny fanjakana izay anisany tena mitatana ndreo ala arena voajanahary sy faritra roana maro indrindra eto Madagasikara MNP. Misotranao marina voalaza reny sary reny mbola manana arentsika voajanahary satria raha iteneniko teo hoe ao anatin'io valan-javaboary io ny antony anaovana an'ilay valan-javaboary dia hitehirizana ireo arena hitehirizana satria manahy ihany koa tsika fa sao dia misy very io
de hoe andao ary a faritana ametraka valanjavavoaritsika de misy le arena. Ary neo Madagasikara National Parks de manana n'lay atao hoe drafitra fitantanana ny valanjavavoary a vao nanaovana mizazoro voaingana mihitsy io, de ao anatin'io zany a de milaza fa hoe manana arenitsika dia tokony arovana ary tsy maintsy arovana satria io a tsy atsika am'izao taranaka ankehitriny zao io fa efa lovy io a hatrany amin'ny dadabe sy ny razambe atsika tany a de nomenatsika zao izy a de tsika ihany keo zany a tokony andeha amen'io a ho an'ny taranaka any aorina. Zay indrindra eto zao reto fikambanana raisam-pirenena sy hoe fikambanana tsy miankina izay misehatra amin'ny fiarovana ireny arena ireny, mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa manina moa ny lazaina fa hoe arena izy ireny, nefa zavatra ohatrany hoe raha nijery ny taranaka teo alosiny amin'izao fotoana de hoe ny teniny zokiray aman-dreny tatsy amin'le hoe lova ho an'ny taranaka izy ireny, avela hipetraka fotsiny eve izy ireny a sa hoe arovana sakanana, zay mantsy le hoe misy fiteny hoe arovana na hoe sakanana tsy avela ohatrandrana tsy azo kitihana. Eo nareo mpiaro ny tontolo iainana mety misy azon'ny TSA ve ambara mikasika an'izay. Misaotra amin'ny fanomezana fitenenana ny fandarana asa TSA na Total Survival Alliance zany dia natsoina manokana mba anampy ny fitondram-panjakana am'izay mety iarovana ny sokatra zay tanydomondoza eto amitsika manera-tany ny tetikasa fa ny fahatongavana teto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny 14 zay nahitana ny fisogadinany varotra tsy ara-dalàna zany mahakasika an'ireo sokatra malagasy ireo zay tsy betsaka karazany loatra fa 5 no mampiavaka atsika ary tanydomondoza daholo izy ireo. Lay fitrandrahana tsy ara-drariny moa zany no resahana eto ary tadiava-panafana hatreto aloha de manana sanda na lanja manokana tsy azo sandaina vola ny sokatra dia nitoky foana ny fananana azy ireny a ary nitondra anjara asa ao anatin'ireo tontolo voajanahary misy atsika io. Maro ny efa atao hoe misalasala am'izay andraikitra zay satria efa betsaka ny fanombanana tao de raha mbola tsy resy ary zay ataoko hoe fitrandrahana tsy ara-drariny zay a de azo lazaina kosa fa efa tsy nanana raha tsy resaka fa tsy niangonoky anankiray am'ireo sokatra mampiavaka atsika eto Madagasikara ireo intsony isika raha tsy nijoro ny tetikasa zay niaro azy a tany amy 520 taona lasa satria tam'izany fotoana de efa 100 tompoko ny lehibe am'ireo sokatra ireo no sisa tavela tany anaty ala. Raha tsy nisy zany ny tetikasa na raha ny fiara-miasa mifametrahana ny valanjavaboary hitehirizana azy ireny efa ripaka. Raha afaka mitenitsika efa mbola manana ankehitriny zay mampireare atsika eto Madagasikara, marina fa mbola tsy totosa zay fanomezan-danja azy hitondra soa ho an'ny vahoaka araky ny fanondrina am'ireny fametrahana valanjavaboary reny dia azo heverina fa tsy ho ely zany de ho azotsika tratrariny. Manandanja lehibe tokoa zany ny sokatra matona ireo ny sehatra manokana am'izay fiarovana sokatra. Raha tsika mahita koa nefa mbola misy ny fanondranana raha tsy tena am'ireny isaka mivoaka eny amin'ny seranam-piaramanidina sy misy ara hoe mihinana any amin'ny faritra sasany any amin'ireo karazan'olona isatsokajiny todika atao amin'ny VCS ao mety eo amin'ny sehatra iny andray no tena hoe hitanareo fa hoe mila arovana na indrindrandrindra am'le fanontaniana hoe ahoana mila zana fa tena harena tokoa ireo otrika arena voajanahary nanatsika ireo. Misotranao amin'ny fanontaniana ny zavatra irahany rehetra manaiky kosa aloha ngamba na any velany na eto tanindrazana de hoe hafa indrindra ny zavaboary eto Madagasikara izay fahasamihafany de faharena goavana ananatsika malagasy satria azo atao tsara zany any mahafa azy no miantso reo olona lina amin'ny zahavoary io moa le atao hoe écotourisme de ny zahavoary zany tena lalana anankiray ary efa maro ny firenena manerana n'izao tontolo zao no
nampiasany zahavoary mba ho fanohitra amin'ny lafiny ara-teokarena eo aminy. Faharoa manarakarak'izay ny zavatra tsy tokony ho adinontsika koa dia manana asany tena lehibe eo amin'ny fiainan'ny zao tontolo zao mihitsy, fiainan'ny zanak'olombelona, fiainan'ny biby, fiainan'ny natiora, reo zavaboary reo. Isan'izany ohatra azo resahana fotsiny zay ohatra mahazo atsika eto Madagasikara dia anisan'izany ohatra ny rivodoza. Raha tsy eo reo zavaboary reo zay manalefaka ny rivotra, manalefaka ny hafanana, dia mety ho sahirantsika satria mety ho gaga ny olona inona moa ny idiran'izany amin'ny resaka arabola, tsotra fotsiny. Rehefa tena tsy misy ane reo zavaboary reo ka tsy malefaka ny rivotra sy ny hafanana, ho mafy ny rivodoza, dia ho lany vola ihanytsika anarina ny firenena isaky ny mihetsika. Ary anankiray tena zavatra tsy adino ary amin'izao fotoan'izao zany dia tena malaza mihitsy eran-tany dia ny lafiny fomba fiasan'ireo zavaboary eto amintsika ireo, indrindra ny ala ohatra, raha tsy handray afa tsy izay fotsiny ny ala dia manana fomba fiasa hoe mitroka ny entona carbone. Ankehitriny zao tontolo zao dia memenina noho ny fahafanan'ny tany amin'ny resaka fomba fiasa amin'izao tontolo zao, betsaka loatra ny carbone avy amin'ny fiaramanidina, fiarakodia sy ny zavatra rehetrarehetra sy ny indostria. Dia reo ala ireo zany no mitroka an'izany. Dia maro reo mpisehatra eran-tany zany tonga aty Madagasikara mijery hoe satria ianareo mbola manana atiala, satria nareo mbola afaka mitroka n'io carbone io maninona io fomba fiasan'le ala io raha mba misy fifanarahana aminareo malagasy sy izahay zay mpandoto mba hahafahana miaro an'ireo ala ireo. Ho an'ny VCS manokana misy pakadina hoe sorotrasa mazava ve ahafahanareo izay hoe manasongadina fa harena ireo zavamananaina eto amintsika ireo? VCS manokana rehefa tonga teto Madagasikara tany amin'ny taona 370 tany dia amin'ny seham-pikaroana azy aloha dia nikaroka dia nahita ary dia ny haiko hoe tsara zany le zavaboary eto Madagasikara. Tao aorianan'izay dia efa nitady hevitra hoe inona ary no entina mba ahafahan'ity zavaboary eto Madagasikara ty ho fantatry ny rehetra aloha, satria raha ohatra ianao hoe anao zahavoary mila ampifantarina ny rehetra aloha zay. Dia anisan'ny zavatra efa tetika sy paikady nataon'ny VCS zany hatramin'izay ny hoe mampahafantatra ny hatsaran'ny Madagasikara sy ireo zavaboary eto Madagasikara ireo tamin'ny fananganana sy fiaraha-miasa tamin'ireo toerana misy olona mpitsidika maro ohatrany any Zurich ohatra, ny Zoo de Zurich, zay nafahan'ireo Allemand sy Suisse tonga eto Madagasikara. Nanorina ihany koa ny WCS toerana anankiray any New York mba hahafahany koa ny Amerikanina mahafantatra zay. Ary akoatran'izay dia arak'le nilazaiko teo hoe noho ny fahafantarana fa misy asany tokoa amin'le resaka carbone ny ala, dia niezaka zany WCS namantatra aloha dia niofana manokana, dia avy eo nampiofana n'izay mpiara-miombona antoka rehetrarehetra amin'ny hoe ahoana ny fomba fahafahana mandrefy ny mety ho carbone na azo nyty ala ty stom sy ny mety ahafahana mivarotra izany etsy ataon'ny ala zany. Zany hoe tsy le ala no amidy fa le asan'le ala no amidy. Dia efa misy moa zany fivarotana efa nataon'ny WCS, zany hoe miovaova moa le eo amin'le tsena iraisam-pirenena le vidin'le izy, eo ihany koa le tsy maintsy mbola misy rafitra matipaika eto anivontsika eto Madagasikara mba hahafahan'le izy mandeha tsara. Dia io zany dia anisan'ny zany paikady entina ny antony mba hampifantarana koa an'le olona io fotony, satria ireo ny tena efa mipetraka teo hatrizay, ireo zany nefa niaro an'io mba hahafantaran'zareo koa fa rehefa tena arovany ty ala ty dia misy tombontsoa manokana miditra amin'zareo. Iverina kely amin'zareo TSA misokatra ny tena fatohanareo, inona maharena le hoe sokatra raha izay ny tena toa dia fanontaniana mahitsy. Ny sokatra moa zany arak'ilay voalazanao teo dia mandray anjara ao amin'ireo sakafo zay ho an'ny sokatra. Dia misy ny vo madinika zay ataontsika hoe tsy voamarika amin'ny ankapobeny satria any anala any misy andreo rehefa mandala ao anatin'ny kibony sokatra izy ireny dia manana fahafahana itsiro bebe kokoa, ary anisany nandray anjara amin'ny fitehirizana n'iny ala any atsimo iny ny asan'ny sokatra. Teo aloha dia ny farimbona tamin'ny tao
lay ataontsika hoe vorokodihody na le aimpiornisy fa efa lasa zao iny anakiray iny de nisokatra rery sisa davela eo raha mbola ripaka koa zany nisokatra dia miady rery eo ny ala fantatritsika teo araka fanazavahana nentina avy eo amin'ny WC sy ny mahasarobidi ny ala ao anatin'izay ary mandray anjara amin'ny fitehirizana n'io ala io zany a nisokatra akoatran'izay zavatra zay everina atreto ary mialatsiny moa miteny azy satria le fandaranasa dia mana tanteraka fotsiny a zay zavatra ny faritana eto amin'ny sehatra eto amin'ny firenena mandringa ny fampiarana an'izay atao hoe laminasa zay ary indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny lalàna eo fa tsy totosa ny fampiarana azy a ahitana lesoka be debe raha ohatra ka hitondra fomba fiasatsika am'izay fanetsena ny zahavoary zay a de tsy ombonana loatra treto ny fijerenan'izay ka manjary miasa rery reo atao hoe mpanentana na manao tantsoroka am'izany fampitombona ny zahavoary zany ka lasa tsy mahazo tombotsony be sy ny maro a noho ny vitsy anisa manao an'ilay ataoko hoe fitrandrahana tsy ampiheveran'izay lasa sakana ho amin'ny hetsika fampivoarana ny firenena zany a io alatra io iverina koary amin'ny MNP anisan'ny hoe fantatry ny olona matarana anareo ka eo am'izay le mpitatana sy ny faritra rovana izay a eo amin'ireo fatokavany mpizahan-tany zay no anisan'ny hoe tena matarana ny MNP ngama ho any akapeny fa maro eo andraikitra tsara ihany koa manamarika fa ny sokatra de misy sokatra tanety sy ny sokatra andranomasina zany hoe arena antanety sy arena andranomasina daholo zany ireo zava-manana indreo ho an'ny MNP ahoana mety efa hitanareo zany hoe arena ireo zava-mananaina sy ny arena voajanahary ananatsika ireo ngambany tsara le hoe faritana hoe ina tokoa moa no atao hoe arena ny arena ngambany a de zavatra azo anatsarana amin'ny fiainatsika mety rehefa miteny moatsika olombelona de ohatrany hoe ny vola no angena indrindra azo avadika vola lay fananana lay ressource naturelle de lasa arena izy fa amin'ny Madagascar National Parks any Madagascar National Parks dia zay hoe mitatana valan-javaboary zay ka rehefa mitatana valan-javaboary a dia ilay zahavoary le tenentsika hoe écotourisme io zany aloha ny tena famadihana voalohany le hoe arena voajanahary ho lasa vola satria rehefa misy mitsidika zany re mivalan-javaboary reny satria tsy manam-paharoa de tiany betsaka ny jery azy a dia maka fafinaretana amin'ny alalan'ny maso ireo mpitsidika ireo a dia manome vola izy manome vola amin'ny Madagasikara izy a manome vola an'ilay olona eny fotony eny izy a raha tamin'ny taona 13 iny zao a de teo amin'ny 150 000 visiteurs no nitsidika ny valan-javaboary tonga teto Madagasikara ny akamaroan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara zany a dia mitsidika zavaboary valan-javaboary inona ndikan'izay mivadika zany zao a le arena apetrakytsika eo izy arovantsika eo de misy mijery de mitondra vola ho an'ny firenena mandeha lay transport mandeha lay hôtel mandeha lay restaurant tonga am'ilay guide eny fotony de mahazo vola daholo zany rehetra mahazo vola mibetsaka de zay le tenentsika izy hoe mivadika arena ny ao anatin'izay koa ny valan-javaboary reny a dia manana ny asany manokana satria valan-javaboary zany zao a dia napetraka misy paka maromaro ahafahana mametraka hoe ty valan-javaboary a fa ny zava-dehibe ao anatin'le izy de ny valan-javaboary a no mitahiry ny tety de source ny loharano rehetra eto Madagasikara ka raha ohatra sombatsika zany valan-javaboary io a dia simba tanteraka ilay mila n'lay rano any ambany rehetra any inona dikan'izay tsy afaka amboly tsony izy tsy afaka hiary tsony izy zany amin'ny fiarahamonina misy azy a dia teraka rehefa aveo a ny tsy fisina inona dikan'izay arena izy satria manatsara ny fiainatsika zany dia zay moa zany tena metrahana an'le izy hoe ny fametrahan'ny valan-javaboary io a de anatsarana ny fiainatsika dia hitazomana ny ain'ireo tsy manam-paharoa afa-tsy eto Madagasikara zany de zay ny tena hoe asanay a mampandeha ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fiarovana ny valan-javaboary malina de malina ny fanazavana na izany naty zany maro eo fikambanana eto toerana sy raisam-pirenena miaro tontolo iainana mino izay fa misy ihany koa fanazavana ngamba sy mba hoe
mba vaovao indrindrindra malina ny tsika mpijery amindreo vahiny sombotsombony zay nasaina raha tsy tanisa fa tsy ny VVF ya tiana raha mahaleo a mpandrindra amina programma miresaka hoe science ny fiarovana fikajina ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny biby sy karazany biby sy zava-maniry ya ho fanamafisana ny efa nitenen'ireo namana sy mpiara-miasa sateo zany a tena manan-karena tokoa hoe tsy manam-paharoa tokoa ny arena zay ananan'ny Madagasikara ary zay mahatonga azy hoe tena lazainy ireo mpiara-miombinantoka za hoe atsony za hoe hotspot eto am'izao tontolo izao amin'ny resaka hoe arena voajanahary ny zavatra misy anefa dia araky ny tenenina teo hoe mesimba ihany izy ireo mesimba izy ireo a no ny antony maro ary zay amin'ny WWF moa zany a ny tena hoe anisan'ny matimatesana ihany koa dia mijery ango hoe inona tokoa ny fototra ny antony mahatonga ny fahasimbany zany arena voajanahary zany de misy ia hoe maro izy ireny ao anatin'izany nyresaka nytenenina teo hoe nyresaka politika nyresaka hoe rafitra nyresaka lalàna zany any tenenina teo ny lalàna hoe tsy miatra ny lalàna fa misy koa nge ny lalàna efa somary efa antitra loatra tsy mety tsony eto amintsika raha tsy hiteny fotsiny any le lalàna de hoe 60-128 efa tany amin'ny 80 taona 700 zany lalàna zany napetraka nefa mbola tsy novaina foana zany mbola miatra eto amintsika mazava ho azy fa tsy tena mifanahaka amin'ny toetrandro tsony zava-misy am'izany eo koa nefa ireo antony maro anisan'izany ohatra ny resaka ny angovo fantatritsika ve fa raha ohatra ny hoe faritra tsy mandrefana fotsiny ohatra faritra tsy mandrefana nge mila any amin'ny 3 hektara amin'ny ala fotsiny a amatsiana angovo an'io faritra io hitanao fa zany hoe 3 hektara isa-taona no ilaina amatsiana angovo an'zany faritra zany lehibe loatra zany ary ao anatin'io anefa tsisy afa-tsy eo amin'ny 700 hektara eo no ala no volena anaovana angovo anaovana iny zany arina zany arina zay andrahoan'ny olona sakafo hitatsika zany fa mana hoe eo le fiarovana fametrahana valan-javaboary ary anisan'izany koa miara-miasa amin'ny Madagascar National Park zao moa ny WCS VVF koa mametraka ny valan-javaboary zay inona tantanany vondron'olona fotony tiako tsindrina kely le hoe arena inona tokoa maharena azy ohatra fotsiny tiako hoentina amin'izay a dia anisan'izany ny alaonko teo nyteneny namana teo hoe anisan'ireo ala zay miaro ireo vahoaka zany a amin'ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny rivotra sy ny namana ohatrohatran'izay fa fantatritsika koa any amin'ny Betambara ohatra ary avaratry ny nosy a dia ao amin'ny faritry ny elodran'ny Ambara io a no tena mamokatra inona izy ity makamba ny zavatra hita nefa tao anatin'ny taona teo amin'ny 10 taona teo zay tena nidina be de be io resaka makamba io ny antony dia tsotra fotsiny ary zay efa voaprova ara-tsientifika hoe nina bea ny nisy fampitena zany a le ala onko a zay tsinona koa fa toerana iny izy ity alebiazany reny a makamba reny a itombony a ny makamba ka potika ny makamba potika ny ala onko a potika ihany koa makamba de eo hitatsika sady le hoe fifandraisany am'le hoe fa maninona ny ala oko no arena izy satria arena bojanahary manana an'izay asa fiarovana ny olona zay fa ihany koa manana an'izay asa zay izy koa hoe manalehibea ny akamba ary eo koa ny kraby zay fototry ny iny izy ty toeka reny reo vondron'olo fotony eny atoerana Shanika avy eo amin'ny conservation internationale manao afo koa eto zany amin'ny filazana to fa arena tokoa ny zavatra voajanahary ny arena voajanahary ananatsika eto Madagasikara matetika ny olana zany de hoe rehefa tsy misy tsena le izy de tsy hita ny sandany reny zavatra reny satria ny harena de manana sanda
na raiky ny voalaza iatoy ihany koa hoe mamokatra sanda rehefa misy asanao zany amin'ny zavatra amboarina de misy sandan'ny asanao tafiditra ao a de azo iverina ho arina iny am'izay fotoan'zay de eo am'izay tsy misy tsena zay de ohatrany hoe tsy de hita mivantana zany ny sandan'reny arena voajanahary reny azavay ko ohatra ny tantely izay misy any anaty ala na ompiana azy reny ndraindray a raha tsy misy tantely na bibikely a de tsy hiaraka mihitsy tsy hifankahita ny laimbony sy ny vavimbony amin'ny zava-maniry de tsy haniry zany tsy hanana vokatra ianao any États-Unis zany a misy toeram-pambolena lehibe any a amina amanety sy ny hektara de lavitra ala reny a de tsy misy ny tantely izay ampiona reo lambony sy vavimbony reo de voatery zany ireo mpamokatra manafatra mpiompo tantely ka any amin'ny amanitsiny amina dolara ny volalaniny am'izay hitondranan'ireo trano tantely zay feno tantely hoentina amin'ny fiaramanidina aparitaka eny amin'ireo toerana fambolena amokarana hitadiavam-bola reo ankoatran'izay a misy sandany ihany koa tsika malala fa hoe rehefa manana tsika zavatra anankiray a de misy le antsoina hoe valeur sentimentale misy sandany zany a ara-pihetsepo ny ala misy hoe namboleko an de tiako an de zany zao mbola sarotra sandaina zany zavatra zany fa misy zay sandany zay karazana arena ihany koa misy koa ny antsoina hoe valeur culturelle ao ny fahasandrazan'le olona de rapotika le ala mihitsy ny antony nametrahany anazy iarahantsika malala zao ambondrombe izay manana ny lazany eto Madagasikara misy valeur sentimentale miaraka am'ireny a valeur culturelle ahoana ny fandehan'izay ny ala ny oko zay miaro amin'ny tsunami raha ny tsunami tany Asie Atsimo atsinana tany zany a vokatry ny fahampitehan'le ala oko na tonga an'ireo fahampitehana betsaka tany a de manam-pahaizana milaza fa raha nisy ala onko teo any de ny ena ny fahampitehana de azotsika sandaina am'izay hoe taiza hoaiza zany ny asany zany na ny arena ateraka zany arena voajanahary zany voalaza teo moa zany hoe ny arena zany a tsy voatery hoe izy trandrahana ihany fa ny fitrandrahana mizara roa misy a ilay fitrandrahana manapaka de amidy a misy koa ny voalaza teo ny zavoary a fitrandrahana ihany zay fa fitrandrahana tsy manimba de ny tena zavatra maharena anazy zany de ilaina ama kapitala anazy ny hoe ahafahana mitondra n'ilay fampampitrona maritra de ahoana ny tsikitiana na hoe ampiasaina ilay kapitala zany a de ny zanaka io kapitala io no entina hotrandrahana ampiasaina fa tsy atao kosa ny fanapotehana an'le kapitala de ny farany moa ny tena anisan'ny tena olana zany tsy misy vidiny anga na kely vidy loatra ny arena voajanahary eto Madagasikara de zay nanisan'ny mbola mahatonga anazy hoe gaboraraka no fitantanana azy sotra tokoa le tsika aloha manan-karena zay ngamba tsy adevitra tsony fa ohatrany tsetsehatra fotsiny tsika hoe manan-karena nefa le olona mahatra za zany maka n'le place le tatsahany be forona sy ny tatsahany ambadimbadika any ary te amerina kely any am'le resaka bois de rose ny raha tsy diso toatra misy fandraisany any izy ohatra hoe toatra nidina ny vidiny vanille de anisy mampiroborokoa n'le resaka trafika tany amin'ny faritra iny zany hoe misy fandraisany foana izy amin'ny lafiny économique sy amin'ny lafiny resaka conservation fitahizana an'izy ka ny solution matetika zany tokony zay le ampifandraisana andreo économie sy ny fitahizan'ireo fa raha miteny fotsiny tsika hoe andao conservena nefa etsy andany mety misy olona mety terana gidro mety hitako hoe sarotsarotra ihany ary eto manana ohatra hoe l'initiative le hevitra otrosany tsara be satria indrindra tsika ao anatin'ny environnement de matetika mahazo fanakianana foana ohatra ny scientifique be azony olona tokoa ve zany resaka lazaitsika zany zao zany tsy hetra anankiray fa am'resaka serasera tokony atsaraina mba ho azony tatsaha tokoa hoe inona marina tia natongavana anatin'le izy zay fotsiny anahako nga matiko tenena hoe le zavatra resantsika nandray lasa ambony be le olona tsy manao hoe ambany le olona fa misy fomba firesahana anazy koa ngamba mety tokony atao amin'ny fomba azony olona fa ndraindray ohatrany lasa teorika ozy ny vazaha de ozy ny malagasy ny indrindra ny amitatsahany ambany any de laitsika ny mamadika an'izay mba zavatra azony olona rehetrarehetra ary indrindrindrindra mifanaraka amin'ny zavatra iainan'ny olona fa tsika nandray mety mieritreritra tokoa hoe ny ala zany lasa bien international me zany mety sany gasy tsony farany
fa tiako nefa ny ao anatiny eny ambany azadiny fa misy tatsara miaina ao anatin'ilay izy dia mampifandray an'izay le inona filazana zany niveau anankiroa zay somary sarotsarotra dia izay ilaina zavatra matanjaka tsara manaroatra ihany angambany satria ohatra mbola tsy miakatra le anatao nitako hoe raha zahako manokana maolotsotra ana dia tsy ngamba tsy tokony atahorany zany matoa misy ny trafika sisisa faible ny atatsika malemy eo tsika amin'ny resaka hoe lalàna fampiarana anazy zany efa tsy hitatsony zany hoe betsaka ny lalàna nefa to tsy hita ihany hatramin'izao ny anankiray zany dia hoe ao anatina état faible ohatra ny sarotsarotra ihany hitondra zavatra dia anankiray zany tokony ananana voalohany solution dia hoe ahoanana tonga ny état au fort afaha manao contrôle afahany ny service foncier service forestière manao ny inty izy ny asa tokony ataony tsika mbola isy adevitra indry fa misaotra betsaka izy moa zany tena mavesa-danja noho ny fahantrana sy ny tsy fahampiana eto Madagasikara dia mibahana loatra ny resabola ary matetika tsy afaka mandalina lavidavitra intsony rehefa misedra fahasairanana zay dia miazakazaka amin'izay hoe azo avadika vola vetivety dia anisan'izany ireo arena voajanahary ireo nefa raha ny sanda omenan'ireo vetivety eo raha avadika vola avy hatrany amidy ka lasa sakafo na lasa anyvelany ihany dia tsy maharitrela fa vetivety foana no anananao sorabola na lela vola eo am-pilatanana dia tapitra ny tia natongavana amin'ny hetsika na fandaranasa fiarovana eto dia tsy fiarovana fahatany fa natao mihitsy hanomezana lanja sanda maharitra zay tsy lefy mandritry ny taona maro zay iorena ny tombontsoa ho an'ireo taranaka any afara ihany koa izay zany lay endrika tiana ho ampitaina mikasika n'ilay fiarovana tao amin'ny arena mampiavaka atsika eto Madagasikara arena voajanahary io ary tsy ahivoka eto ary amafisiky ny tsy mahamarina mihitsy an'ilay fitenenana fandre matetika eny amin'ny fiarahamonina manao hoe nanaonao foana ohatran'ny Andriamanitra nanao ny voay tena mifampiankina avokoa ny arena ny ireo ao anaty tontolo voajanahary ireo ary mifameno miantoka n'izay fananantsika azy sy ny fahavelomana ho antsika olombelona raha misy raitseo an'ireo olona ka tena fahasairanana no avy dia isan'izany moa fitenenana teo fa fananana an'le atao hoe halaonko ane miaro an'ireo firenena sasany tsy ho rava loatra tamin'ny fandalovan'ny tsunami dia eto amintsika eto mampiavaka atsika ireo arena ireo marina fa tsy andritsika angamba fa za mahatoky fa atsoatsy afaka anateny isika fa hitodika ty amintsika indray ny fijerena sy ny fivoaran'ireo ataoko hoe endrika ara-toekarena maneran-tany io ka dia isan'ny amiratra tokoa Madagasikara no ny fananany an'ireo arena voajanahary ireo iny ary voalaza teo hoe aleo misimisy ny atyhevitra labarandazy toy izao faharoa voatsikaritra koa hoe mba zavatra sy resaka mba ho zakan'ny olona rehetra resa nefa aoka fantatsika fa ny olombelona koa dia arena voajanahary ka manana karena ihany koa ka itsika malagasy raha nahita andreo fanazavana ireo teknisiana sy manam-pahaizana ary ireo mpisehatra rehetra ny tontolo iainanareo eny ary mandeha dia mandeha ny fotoana madiva ifarana sady ny fotoanatsika hiditra fotoana mpahany fahatelotsika amin'izao fotoana izao mifampitoy avokoa ireo loahevitra anankitelo zanaka loahevitra izay nitombiazantsika zao tsika dia somary hiditra lalindalina kokoa na hoe inona ary mipaikady na mivaolana entina anomezan-danja izay hoe hitondra fampandrosoana eo amin'ny lafiny toe-karena tokoa ireo harena voajanahary ireo raha indraytsika teo amin'iny fianonany feon'ny olotsotra ireny dia nahatsikaritra fa hoe taraina ireo olona eny amin'ny manodidina andreny faritra valanjavaboary arovana ireny hoe inona ny tombontsoa voalaza teo fa hoe miteraka asa izy ireny manome fampiofanana ihany koa ny olona zay azo lazaina fa hoe vitsivitsy ihany kanefa koa miteraka asa misy nitetika asa-pampandrosoana amin'ireo manodidina ny ala na faritra arovana ireny na zany na tsy zany misy ny zavatra hoe lesika ihany koa eo amin'ny lafiny lalàna sy ny paikady
politika pirenena izay mila arovana ho an'ny ao amin'ny fitantanana ny fanomezan-danja ny valorisation ny arena voajanahary indrindra ny ala mety misy hoe paikady amin'izao fotoana zao raha eo amin'izay hoe fepetra paikady entina miasa politika na ny lalàna ahafahana hoe anomezan-danja tokoa raha amin'ny ankapobeny mantsy dia eny etsiaro amin'izao fotoana zao hoe misy ny atao toekarena maitso misy koa ny atao hoe fiarovana ekolojika conservation écologique kanefa amin'izay zavatra zay efa tena hoe azo tsapaitanana ve tokoa sy azo tanterahana ito amintsika raha izy zay zavatra zay ho anareo eo anivon'ny tompona ndraiky mpanjakana. Ya misaotranao na ame fitenenana ny politika angamba efa misy any ny politika forestière hatramin'izao ny loako zao eo mpamaranana ny fanavaozana azy ny raha mikasika ny hoe fahatrarovana manokana efa mpamarana azy zao ny ministera eo koa le resaka hoe misy fandraisana piasa eo amin'ny ronjato angamba ny ataontsika hoe technicienne zany forestier anampy an'ireo OPJ ireo sy ny andindalala maro satria maro zany ny ohatra zao hoe ny resaka paiement de service environnementaux zao resaka séquestration de carbone teo dia mbola tsy hita mazavatra amin'izao hoe inona moa ny tena hoe fiantraikan'le izy eto amintsika nefa le izy dia efa misy ohatrany hoe miasa anoany dia manarak'izay koa ny tena olana ny ho an'ny ministera dia le politika forestière ny misy fa ny moyen zany no ohatrany hoe niala tsikelikely teo amin'ny ministera le fafana mametraka n'le tena hoe rôle régalien n'le administration dia izay zavatra zay nitarika tena ohatrany hoe fahalemena teo amin'ny mpitantana zany ohatra zao hoe raha misy ohatra zao hoe bois de rose ohatra hoe tratra rina hoe misy zavatra vaky atsy dia na dia moyen ahafahan'le fanjakana tonga dia mametraka n'le asany avy hatrany ary dia mbola ohatra hoe mitady fiara-miasa amin'ny ONG A tsy ONG roa ny vola mpanjakana moa zany hoe budget général tsisy ahafahanao manao le asa mihitsy dia lasa ohatrany hoe mitotona ty amin'ny fanjakana foana le hoe tsy afaka miaro an'le harena amin'ny tokony ho izy eo koa zany le hoe rijanyn-dalàna misy atao amintsika mihitsy no manano sarotra satria ohatra zao hoe misy ala zao any Pasindava any Galoky any ambany zany alarovana le izy nefa misy tao alohan'izay fitandrahana ny tantaloma rara service zay fatatsika fa eo zany le code minier ambany dia ambany mihitsy no sarany alohany nefa ny fampitehan'ny tontolo iainana sy ny pacte-n'izay na ny hoe akon'izay eo amin'le fiarahamonina dia mety ho zava-doza mihitsy tsy voafehy zany le fiarovana an'le arenantsika amin'izay fotoana izay dia le fanjakana zany le moyen ahafahany manao an'izay rehetrarehetra zay mihitsy no ohatrany hoe niala tamina andritra ny taona maro zay zavatra zay dia lasa ohatrany hoe mijery fotsiny ny fanjakana ary tena maro zany fa noho ny tsy fahafanjakana mamao an'izay tena asan'izay no mahatonga an'le gaboraraka zao te hoe resaka hoe comité interministériel iny zany napetraka amin'izao hoe mba hoe fiarovana tsy haiko moa zany le copile teo ve mety tsy haiko zay antony nandraisan'ny ministera an'le ovaina comité interministériel fa efa nisy comité de pilotage tsy dia misy akony loatra angamba le voka-piana dia zay no nanovana azy raha raisina amin'izay hoe comité interministériel zay raha le comité de pilotage teo aloha dia anisan'ny nipika matao anatiny ny fiarahamonina civily sy ireo mpiara-miombina antoka na izy anaty zany bino fa tsy ho avela herery asa hery nareo fanjakana fa eto ireo mpiara-miombina antoka ara-bola na ara-teknika misy izany atao hoe OEVS angamba ianao no afaka nazava kokoa hoe ina tokoa moa zany io OEVS io indrindrandrindra amin'ny lafin'izay hoe toekarena sy mba hoe fijerena paikady ahafahana anomezan-danja ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary amin'ny lafiny fampandrosoana ary toekarena zay le OEVS angambany atsika moa be any anaty gazy tsy oatra zany miteny hoe manan-karena Madagasikara fa ohatrany tsisy zay 4 millions de 4 milliards vary zay tena itsika fotsiny le izy le OEVS zany dia comptabilisation moa amin'ny teny frantsay izy ohatrany hoe
tadiavintsika zany teo ny siay fa niresadresaka ihany firomarina moa zany tena raha vo tsy mandalo resaka tsena izy de tsy fantatra tsara le abetsahany areny de ny oefsa zany mamatatra n'izay abetsahany areny zay hoe firomarina efa atao nykatsikatsy firomarina ro arena ambany kibotanytsika zao $4 millions firomarina ny firy milliard d'ariary ny ala sy ny zahetra ao anatiny fa raha tsy fantatritsika zay de manjary lay fanapahan-kevitra politika manjary mandrinika tiako tenena de ohatran'izao ohatra tsika malagasy raha ohatra hoe misy ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena masy fijerevana anazy ohatra ny tsy ampy tahiri-kevitra io ohatra ny ao atokantrano ihany raha ohatra zao tsika misy olona telo anaty tokantrano mihinana vary ray gony ao anatin'ny ray volana raha tsy fantatsika kory hoe ray gony nge ny fananatsika ato sarotra amitsika zany ny teny hoe andao telo kapoka isan'andro no antsika mahafahatsika mitantana n'izy tsara le websa zany de mahalala miezaka mahafantatra amin'ny alalan'ny teknika maromaro sy na scientifique zany na teknolojika mahafantatra hoe firy marina ny valeur économique androfananatsika ireo de avy eo midingana faharoa tsisy dikany koa raha hoe fantatra hoe zao milliard le izy fa tsy maintsy misy serasera sy ezaka mafy atao amin'ireo fitondra fanjakan'ireo zany hoe le websa zany miara-miasa ny niveau tena macro hoe amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanamboarana n'ireny politique publique ireny mba ho tafiditra ao anatin'ireny politique publique ireny zany la information na la teheri-kevitra avy amin'izay mikasika ny valeur économique ny fananany voazanahantsika zay le websa amin'ny ankapobeny zany hoe miteny izy zany hoe manana zao milliard tsika ao amban'ny tany eo de tolotra ho an'ny mpanao gazety ho an'ny indrindra ho an'ny mpanapahan-kevitra ny décideur politique hoe inony zany fanapahan-kevitra raha mihoatra n'izay fananan'izay mba hafana mitantana an'le izy tsy androany ihany fa amin'ny taona manaraka farany fotsiny ngamba ny anazavako tsara an'le izy tamin'ny 2006-2007 le websa zany tsy miara-miasa amin'Instat nanao tokotsika natao croissance économique tompo zany ny arrêté venetsika fa zay croissance économique zay zany tsisy nanontany hoe niaraka tamin'izay mety potika ny ala niaraka tamin'izay mety niritra ny rano zany hoe mety izy tokoa ny croissance économique 2007 amin'ny fotoana tsirairay fa aveo mety nitotongana tapoka satria lany le rano lany le ala levitra le websa zany de ahoana nahitana zay croissance économique zay mba aharitra zay amin'ny alalan'ny fitantanana ara-dalàna tsara andro aretsika ireo fa tsy hoe andao trandrahanaingana fotsiny ny ala voajanahary de avy eo afaka 10 taona de mitotongana indray zay le durabilité zay zany tena anankiray ao anatin'le izy durabilité na croissance économique sotra indrindra ny amin'ny webs zava-boboka ndray zany inotsika zany angamba ary indrindra iamboasaka teo karena andresahana misy an'lay atao hoe fisondrotana rehefa avy natsidiny teo moa zany le hoe fisondrotan'ny akarena faobe na fitombona ara-toekarena amin'ny ankapobeny akarena faobe lay atao hoe PIB na akarena vokarina avy amin'ny arena atao anatin'ny firenena anankiray famisehatra eo amin'ny lafin'ny fiarovana indrindrindra amin'ny lafin'ny ara-toekarena ihany koa ny conservation internationale an'izay ary mifandray indrindrandrindra hoe raha tsy diso any conservation internationale de somary nanitsy kely ny fijery amin'ilay hoe aleo jerena hitondra fampandrosoana indrindrindra ireo olona hifotony ny asa fiarovana fikajiana atao zay zany hoe avy any mifototra fa avy aty amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fijerena paikady aty ambony indray misy indray ilay hoe fijery hoe raha misy fandarana asa anankiray ohatra na orinasa ligoavana indrindrindra hoe trandraka arena kibony tany de mety misy tokoa ilay atao hoe étude d'impact environnemental izay mba ahafahany hoe manonitra izay arena voajanahary na tontolo iainana no sombainy teo de avy amin'iny misy kajy ara-taremarika tsy maintsy hoe avoakan'izy ireo amin'izao fotoana zao mila tokony hoe hovaina hoe zay fijery zay satria araka nefa natsidiky ny namana avy atao amin'ny websa teo hoe tsy voatery hoe ile aly ihany farany rano nyritra mety sarotra angamba ny amerina n'le zay rano zay satria arena lany iny raha bois de rose na ny andramena no lasa sarotra ny anonitra ny zavatra ahoana mety hoe fidirana kokoa amin'izay hoe araka arena faobe maintso zay efa voalaza moa anteny hoe anisan'ny paikady sy lohahevitra voizina indray am'izao fotoana zao zany lay hoe teny hoe maintso zany hoe mifandray amin'ny tontolo iainana raha manakolazayna amin'izay ny conservation internationale
Angamany zareo ao amin'ny wefsa sy ry zareo amin'ny ministeran'ny ekonomia ny tena hoe miandraikitra an'izay zavatra zay efa nanzavainy zareo teo ihany ny mombamomba anazy tsy misy madilano tetehany zay fa de hoe ny fijerenan'ny karazana kapitaly isan-karazany satria ny taloha araky voalazany teo hoe tsy mijery ny arena voajanahary mihitsy fa de zay ampandroso zay ananana vola fotsiny fa iny moa rehefa miena le capital naturel de misimba ho azy rehefa ela zany de simba ho azy any ny ekonomia fa raisiko kely angamany lay nitenenina hoe rehefa misy orinasa lehibe mitrandraka de misy ny fanomerana ataony angambany tsara mariana fa ny étude d'impact environnemental eto ambony tany rehetrarehetra de tsy manao hoe de mamela ny orinasa hanao fanimbana fa misy kosa tahana fanimbana izay ekena zany hoe tsy hiverina amin'ny toerana misy azy teo aloha intsony zany na ny toerana anakiray izay hitrandrahana na ny araka na ny momba ny olona io na ny momba ny arena voajanahary de ny amin'ny conservation internationale anisan'ny voya miaraka amina organisme hafa ny atao hoe biodiversity offset zany hoe tsotra izy io hoe rehefa hita zany hatram'izay fa aorina ny fanomerana ataon'ireo sy ny fanarena nataon'ireo mpitrandraka reo de mbola misy ambiny foana eo zay tsy tafaverina amin'ny taloha de ny tetikasa zany tam'izay de miezaka mikajy hoe firy sisa tavelana le hoe impact résiduel de ohatrany tokotokony hoe manahoana zay ara teknika de tokotokony otrina ihany koa zany zay de inona daholo zany zavatra angatahana amin'ny orinasa mpitrandraka anomerana an'iny fa tsy hoe anao fotsiny araky ny fanarahana lalàna hoe tsy mampaninona ny fanimbanana na fanapotehana ataonareo satria ao anatin'ny ta izay tsy de manimba loatra io de ngambany fotoana ihany koa zao raha ho atsika eto Madagasikara mijery mangataka amin'ny tompona andraikitra zany ao amin'ny ministera ohatra hoe alao mba hojerena mba ho averina amin'ny toerany teo aloha mihitsy ny fanambana na mihoatra noho izay ary de mba afahantsika koa zay mitondra tombontsoa ho an'le olona sy monina eo am'le toerana na manodidina ny toerana ny trandrahana ireny mazava loatra moa matoa izy mitrandraka manambola zany nge izy dikan'zany azo tika atao tsara ny mametraka izay fitsipika zay eto Madagasikara efa misy moa zany orinasa manao an'io eto de tsara makalesona am'ireo fa hoe ahoana ny voizana zay mba ho tonga lalàna mba hitondra tombontsoa misimisy kokoa ny fitrandrahana zany fa tsy hoe araky ny lalàna misy am'izao fotoana voatsidika teo hoe manodidina ny 5 sy ray hetsy ny mpitsidika vahiny am'ireny manao zavoary miditra am'ireny faritra valanjavaboary eto Madagasikara ireny ho an'ny ministera fanjakana mety misy ve sosikevitra am'izay leo politika pirenena na hoe atsaraina fanaraka amin'ny toetrandro satria raha ntsikaritra de hoe misy antony matoa ireo vahiny reo zany araky le ronatsara zay nalefa teo ihany koa hoe manan-karena banky mihitsy zany itsika eto Madagasikara na hoe inona moa zany zany coffre-fort izy Jules Lepersay ka manahoana raha hoe ho an'ny fanjakana hoe manasosikevy satria zany matoa vahiny reo tonga aty izay fantatra fa lafo de lafo ny fitsidena makatỳ Madagasikara matoa izy sahy mandoa masoko-karena sy mandoa lafo ny sara ny fitsidena Madagasikara mety misy fe paikady hanatsarana kokoa an'izay ia misaotra anao na ame fitenenana ny paikady moa zany de efa fantatra hoe am'izao zany de misy an'le resaka hoe approche communautaire zany hoe eo zany le fanjakana tsy voatery aty amin'ny foibe foa no mitatana an'le ohatra hoe commune kely any Didy ohatra fa le vondron'olona ifotony eo any de afaka mitrandraka izy nefa koa afaka miaro an'le tontolo zay misy anazy de misy vola miditra ao am'le ponina ifotony mo koa izy any atoerana ny tena mahafantatra an'le zava-misy ao am'le toerana akoatran'izay moa zany no efa hoe fiarah-miasa amin'ny ministera ny fizahantany ministera ny mine zao zavatra zany de efa andalana daholo zao fametrahana ny
rijanteny rehetra mikasika ny fifandraisana amin'ny zavatra satria raha ny eo amin'ny topo fotsiny zao de fa nisy fampetona zao ny fangatahana ny raha ny resaka amin'izay zany de hoe ny domaine privé de l'état zany am'izao aloha de miato aloha ny fangatahana na fahazahoana ny zavatra zay zany rehetra zany dia mitambatra daholo no fiarovana an'le tontolo iainana nefa koa mba hazahoany le mponina any fotony tombotsoa fa hatramin'izay manko de ohatrany hoe ny ministera sy ny aty avy tantanana foibe foana no ohatrany hoe kitabolam-panjakana tena ohatrany hoe miabetsaka zany fa le mponina any fotony ohatrany hoe tsy hoe ailika akory fa tsy de ndeha tombony tamin'izay ka ny paikady zany am'izao de eo fametrahana an'izay hoe rijanteny maro isan-karazan'izay eo any koa ny fiarah-miasa am'ireo mpiara-bombonantoka ara-bola sy ara-teknika maro isan-karazany ho fametrahana hoe ny fanjakana no mitatana ny lizy amin'ny akapobeny ianareo kosa reto ny faritra iarahanareo miasa zao ny zavatra tsy maintsy aterinareo na hoe redevabilité amin'ny fanjakana de ireo zavatra hoe zany mitambatra maromaro fa eo am-pametrahana an'izay mitsy zany zao ministera am'izao fotoana izao ivena kely ako an'ny wefs trany hoe ary lefa voalaza teo hoe zava-baovao ihany le izy tsy de fanreny be sy maro lay hoe fanaovana fijerena le hoe manao namarina moa ny sanda hoentin'ireo arena voajanahary misy eto amintsika ireo le vokatry ny fanadiadinina ny asanareo hoentinareo makay zay de atraiza ny ahafahana manatateraka raha misy sosikevitra ihany koa ve am'le hoentinareo hoe ty zany no entina ahafahany kokoa mamadika nireo arena voajanahary reo hitondra fampandrosoana raha teo karena le izy aloha tsy hitako zay lazana azy am'te malagasy processus zany hoe tsy androany de androany de manoana kely ohatrao tsika de fantatra hoe zao ny valeur na ny sanda économique sanda raha toe-karena ny ohatra hoe ny arena ambany tanitsika fa mandeha tsikelikely le izy ary misy ataontsika hoe fomba fikajinana azy mandeha miandalana tsikelikely le izy efa teneniko teo hoe tsy de tena mahasoa loatra raha hoe mamoaka tarehimarika fotsiny tsika fa tsy maintsy lasa mivadika ho fanapaha-kevitra le izy raha isitsika ohatra hoe asa amin'ny resaka minina ohatra anakiray tsika zao adevitra be hoe maninona no roa isanjato fotsiny ny anygasy tsy fantatra mo hoe inona alabase ny inona nahitana le roa isanjato zany zao anjarany wefs ny calcul hoe tena maty antoka tokoa tsika ve eo anatin'le roa isanjato fa misy calcul zany tokony atao omena le mpanapa-kevitra zao tsika isy koa zany ny pétrole ho avy de tokony efa de nizao zany de efa mianticipe hoe raha eo avy io inona ny asa tokony ho créeny io fa tsy efa tonga eo ndray vao migoropatropaka inona daholo ny tarehimarika ilain'ny fanjakana hafahany manapaka an'izany fanapa-kevitra zany de zay le anjarany wefs mamoaka chiffre fa kosa makany amin'ny mpiandraikitra rehetrarehetra hoe tiany anina zao ny mety danger zao nataonareo na zao nataonareo ohatra raisitsika zao ohatra hoe ny zavatra mampalahelo aloha hatreto ohatra zany ny vola azotsika tamina resaka arena kibony tany de matetika indrindriny am're commune eny lasa fampidonana le commune le izy tsisy investissement zany fa ampiasain'zareo karamampiaza etsetraetsetra raha ohatra zany tsika tokony hoe amina fanapa-kevitra macroéconomique ty ambony zany afaka miteny tsika hoe zao raha ohatra zay vola rehetrarehetra azo amin'inona ohatra ndao anaovana infrastructure ohatra na hoe anaovana zavatra mamaharitra kokoa na ahafahana mitady manorona asa maharitra kokoa fa tsy zavatra fonctionnement hoe heritaona de vita asa raha azonareo zany hoe ohatra hoe raisitsika hoe raha misy fanapa-kevitra lehibe ohatra ny fitondram-panjakana miteny hoe zay vola rehetrarehetra azo avy amin'ny 2% io ndao ananganana asa sekoly ohatra satria sekoly am'izay fotoan'izay mba ny madagasikara rehetrarehetra mahazo anazy mba tsisy koa le problème hoe ny génération am'ty ihany mahazo amin'io fa le ho avy raha sekoly zany zavatra investissement fianarana ho an'ny ho avytsika de mamadika an'izay le capital ataontsika hoe ny minina mantsy zao tsy renouvelable taperina ndre mandeha zao miaraka amin'ny sérita mandritra ny 6 taona de vita fa in'le non renouvelable iny ahoana natonga anazy ho lasa durable de izay zany inona mety durable sady mba ny olona rehetrarehetra no
mahazo tombony am'le izy dia andao avadika capital ohatra capital produit ohatra infrastructure na capital humain andao ampianarana ny zaza mba am'izay mba ho an'ny firenena zany ny fanapa-kevitra lehibe na afana maka an'izany fanapa-kevitra lehibe zany tsy maintsy misy tahirikevitra misy chiffre omena n'le mpitondra fanjakana dia eo ny anjarany oefy eo miresaka zany amin'ny tsy fantatry ny président sy ny sisa ny parlement hoe zao re olona ny zavatra misy rehefa na dedina dia tokony zao ny valeur zao de millions de dollars ny io arena an-dranomasina tsika io raha ataonareo ohatran'izao izy dia ohatran'izao ny zavatra mety hitranga atsy zay le ao anatin'ny oefy tapitra sady ny fotoana miazakazaka dia manazaka maro zavatra tsy voalaza kanefa koa mino izay fa ny maro ihany koa ny hevitra sy vahaolana mahafahatsika sady ihany koa mety hoe mandroso kokoa manatsara amin'ity fiarovana ny tontolo iainan'ity isaorana ny mpikarakara isaorana ihany koa ny matv isaorana ihany koa itsika vahiny rehetrarehetra kanefa mialohana zany any dia mba hiangaviana ngamba ireto solotena ny vahiny reto izay tsy hoaro tafakatreto daholo tsika mianakavy mba miteny kely ray minitra avy angamba aloha raha rotiko ny ako zany ny fanontaniana tamin'le anateo mantsy hoe inona le vahaolana tsika zany fijeriko azy raha mbola malemy ny fitondra fanjakana ohatra zao teo ny resaka tao amin'ny resaka ala raha tsy manana ny fitaovana sy ny sisa izy raha mbola manana an'izay ataontsika hoe état faible zay ohatra ny ngamba miresaka fotsiny tsika eto ny faharoa izy ity mba resaka miaraka tamin'ny mpamatsy vola sy ny sisa ny problème eto Madagasikara eo le ingrédient mo filaza anazy fa ny fanjakana zany tsy manana an'izay le tsy saiko izay andikanana azy le leadership na le hoe micoordonné an'le ingrédient ho lasa sakafo matsiro ka zay le tokony ataontsika zany hoe ahoana tonga an'le état ho lasa matanjaka mba ahafany manao an'izay rôle régalienne hoe tokony misy ampiatra ny lalàna tokony anana fitaovana izy itsiriana ny trondro lasan'ny olona ny bois de rose lasan'ny olona dia eo ihany koa nefa ny fahaizany manetsiketsika ampiaramonina ka zadiny fa anisan'ny atotsika eto Madagasikara ny fisihana ONG fisihana VVF ny CI rehetrarehetra fa ny manetsika anazy ho lasa miaraka ao anatin'le zany hitako hoe zava-dehibe ngamba ny ko antitra an-tena totsiny hoe manitsikely fomba fijery hita taloha le hoe rehefa manao fiarovana ny ala na ny arena voajanahary dia tsy mijery afa-tsy ny biby zay na ny zava-maniry tsy izany taloha ekena fa nisy an'izay taloha ny fomba fijery fa amin'izao fotoana zany dia resy lahatra ireo mpiaro nyreny arena voajanahary reny fa dia ny olona mihitsy no fototra ny antony iarovana ny reny zavatra reny arak'le voaresaka atsika teo hoe rehefa simba reny dia le olona no simba amin'izay fotoan'izay ny fiarahamonina zany dia antitraterina zany hoe misy sandany reny areny reny fa tsy toy hoe mandehandeha fotsiny eny dia mila ampiasaina maharitra tsy fiarovana fotsiny hoe tsy azoko tiana fa misy ny faritra azo trandrahana ny ala dia misy ny faritra tsy tokony ho trandrahana ny ala dia ny teknika moa no mamaritra an'izay miaraka amin'ny mponina sy ny fitondram-panjakana dia mazava loatra koa fa mataona hoe anao fitrandrahana dia fa mipetrapetraka hatrany zany hoe inona ny rafitra misy anara-maso an'io inona ny lalàna misy ahoana fampiarana anazy fa raha tsy zany dia tsy hipetraka tsara zay fitrandrahana ara-dalàna zay dia mazava loatra moa sanda zany sandany zavatra anankiray manana sanda izy rehefa misy ny rafitra ametraka an'izay sandan'izay ny lalàna mametraka an'izay ary ihany koa ny fampitaovana misy dia mila tantanana tsara koa le fitaovana reo avy eo fa tsy atao amin'ny kaporaraka dia nisan'ny zay sandany tena izy zay no fananan'le arena voajanahary sandany tena marina no ahafahantsika mitantana an'io anisan'ny manimba zay sanda zay ka mahatonga raha toyny teny vazaha hoe défaillance du marché lay tsy tena sandan'le zavaboary no misy satria misy an'ireo kolikoly isan-karazany eto amintsika dia raha zavatra tokony ho lafo dia azo mora dia rehefa ambany ny vidiny zavatra anankiray dia alain'ny olona be dia be le izy dia ripaka ho azy fotsinotsotro zao ia misaotra nanany fitenenana ny misy tena nke tsy hoe bois de rose zany ao fambolekazo ohatra ny fiarovana amin'ny doro tanety zay fa iarahantsika malala fa ao anatin'ny tena zavatra manimba n'le avatra koa
eo akoa ny fampitaovana sy ny hoe ametrahany fanjakany asany amin'io mpambola miditra tao ministera io any de efa afaka nanao zavatra be da be mihitsy ny ministera fa tsy afaka nanao izy satria le rafitra misy koa zany mbola tsy afahana mametraka an'izay hoe politika ny tena hoe visionna technicienne zay. eo any koa le fiaramiasa ministera sasany zay mbola goragora ihany arahantsika malala mo iny hoe ahoana moa tsy afatarana hoe tonga any mienjerany amin'ny aéroport Dubai ve vao fantatra le hoe aiky nisy an'izao tao anatin'ity cargo ty na ohatra zavatra zany le misy koa zany ministera sasany zay miaramiasa koa mbola misy tsy matotra tsara le fiaramiasa zay mbola iarahana manao am'izao fotoana zao ka izay zavatra zany tena angatahany fiaramiasa hoe raha ohatra ka hoe ny ressource avy eo ihany no toizana afaha ministera miodina de afaka manao zavatra be da be fa le lalàna misy le tetira zany mbola tsy afahan'le ministera ka zay no angatahanay fanovana zany any amin'ny fitondrana ambony any ia sotra. Izay ihany koa no tsika mamarana nyity lohabary-andasy izay notanterahana androany mampatsiahy izahay fa tanteraka izao noho ny finiavana avy ao amin'ny conservation internationale ny VVF ny VCS ny trafika izay ny toana ny USAID manokana mba tanterana anazy hijerena ny hoe hoavin'ny fikajiana ny tiarena voatsanahary eto Madagasikara. Tsy tanteraka hoe nefa zany da tsy fiara-miasa andreo mpanao gazety namana maro izay 9 menaday izay nazo fiofanana kasika ny fanadihadiana momba ny tontolo iainana. Tsy mijanona n'ity lohabary-andasy ty moa ny asanay fa akoatra ny fiofanana akoatra ny lohabary-andasy toy izao mbola isy koa fidinana ifotony izay mbola afahantsika miserasera eto ihany. Misaotra indrindra to.